Ya io ny zavatra efa navaramariko ambenimbeny zany no namana zay mitolony navariko amin'ny namana foana zany hoe mikasika ny raha manana marika zao io a salamagalagesa foana rangaha io zany tsy mahay makasitraka zany amin'ny zavatra natao anazy efa nambaramariko foana fanavozana koa zany ndro mitona zany vitanao ny fahasoran'Andriamatoa Corneille Mikaely zany mahary aman-dreny azy dia magname sentiment anazy zany Andriamatoa Corneille Mikaely fa raha fahalalako an'io zany olona zay ray aman-dreny sy tia hoazaina zany tena fahafantarako azy zany sy tiany zany le mivoninaitra hoe mba asoina mba hoe zery hoe inona tokony hatao sika satria rehefa fantonateo taloha mba ahafana sy miverimberina eto zany zay zany mieritreritreritry ny Corneille Mikaely mikasika an'izy roapota nasoiny tao regny zany fa sy midika hoe fahatorana manana marika zany nataony filofana voaziny dia tokony sapa natao anatin'ny sainy samy sy mieritreritiny sainy zany hoe raha natanjaka izy a fa nisokafany felabe zany tikony tamin'ny andro ny Androzoelina sy Andriamatoa Herozarope fa kanino zany sy misokatra ny ati zay zay nataoko atsika hoe raha manana marika ne manao gisana mangalakesy izy mangalasa koa no avava satria sara fantasika podipodika eto foana hoe raha manana marika zany agnana ny fanjakana malagasy vola sy toko sy forona zany agnana malagasy vola tika zany satria tsy nandohetra nefa nataon'ny président Mikaely Masogila satria nonino no nitombosoa ny vahoaka malagasy zay miasa agnatiny tikao zany dia sokafana zavatrio kanefa sara fantasika fiotana matambaro ny fidonan'ny Andriamatoa Androzoelina sy ny fidonan'ny Andriamatoa Herozarope efa 5 taona zany sy nisokatra tikao zany tamin'ny andron'ny Mikaely indrindrina zany izy nao somony fanavazana fotoana zao vao misokatra zany tikao zany zany sy tsapany lohan'ny raha manana marika zavatra zany tena hoe tsy ala mivoly retorodazy le raha zany ino ma zany mahatonga anao hitavita matabany agny amin'ny izy mivavaky agny hoe anaty fivavara fekontena ve izy manao lagasy ala amizay hoe toany anao ino za président dia manao sava aminao ino ma navatavazana raha manana marika ino ma navatavazana anazy zany satria miango trano satria miaina anazy ny PDC ny Tananarivo asoteo io asoteo misy santime mareo hitasika zay mahay andampona zao za dia mitenanao président ino ma herin'io mety ho silabe mety Tananarivo zany mety ho herina resaka politique zany zany fa io a nagnabotra fiainana eto zany io ampianatena malagasy eto Madagasikara tompoko sy tena valy manana marika zavatra misy ange raha valy manana ange memikifikify ataon'ny fidonan'ny Androzoelina ihany koa nagnabotsy ny olona mitovitovy sanaka taminazy satria 3 filiera zany izy nao natao zany fahita 3 filiera zany ino nanao zany raha valy manana marika nanao zany napahatra anio napakatra anio zany androany zany izy azinao mbola miangitratra sahala amin'olo madio izy sy madio satria sahala mizaboaty sy manana plasy sy manana toerana izy zany dia manao toezika sahala amin'io zany fa sara fantasika zany fa raha valy manana marika zany lombolombo ny Androzoelina ny farantseny loha ny rasaina fa mpiasana velasi milaza amin'ny baiboly foana izakilady kanefa nitoesany tena fa nitoesaina olo rasy zany ka zao président mosy avy aminao io zany satria ino ma nabatabazana valy manana marika ino gn'antony anabatabazana anazy amizanao sy PDC ny Tananarivo le moje avy tao PDC ny Tananarivo asovoatsoariny teo atao volosika mipetraka amin'ny place io fa tsy timotimo zany ety io mampianatra amin'ny timo satria mena place aby zay olo akekaiky ny timo ka za moa tena mamparary loko zavatra io satria asika miezaky manao zavatra afistavitra eto Madagasikara izy manao alokotena Madagasikara izy milaza vita nono mampizana nono halahala sasasa eto Tananarivo eto Madagasikara dika zany anao zany mampiahaina koa zany mety complice koa zany anao mahatonga ny zavatra sy metimety misy vonoina eto na misy kidnapping eto agnatin'ny complice koa anao zany agnatin'ny zavatra io satria anao mahita vaholana maino sy namahavaholana anao lavilaza anao zany fa hoe raha mandreny malagasy tokoa anao zany fa anao zany tena olo sara amin'io tahitadikoa eto Madagasikara koa anao zany sy président raha valy manana toeto aloha zany ka nia zany président ranakay zany amin'ny politiken'ny valy manana marika io efa sy mety taminateo jenim-boloa io jenim-boalohany satria io rangaha io a tsy ala-piasa ravelasi manao sara magnatriky fosiny io rangaha io zany mody aminao izy resaka sara nyresany aminao nefa matike zavatra hafa zany izy io ataovy mela apelao tao zareo asolo aby PDS asolo aby zay olona memtimma zany agnaty fanjakana ty ataovy gn'olosika ataovy amin'ny place eo satria agnatony izy nataon'io ka ataony eritreretiny nge atao matao sy anazy anao io ino mataorana anazy natanjaky izy sy nasolo teo Andriamatoa Androzoelina tamin'ny place teo natanjaky izy sy nasolo teo Herozarope tamin'ny place teo noho ny fahalemeny zany sitraka asika zao manahery zao tsy abaoka am'izao fotoana zao raha ihany tsika ho tsivatsivanio tony mahazatra fa ao anatin'ny tanteraka zany nanomboka tamin'ny fahavalo amby 20 ny volana jolay teo Constant Ravelson le hoe fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy resaka suniny resaka eto dia io rindritsika io zany zao ka ny seninge seny izy tenany mihitsy efa hatrany amin'ny
tany amin'ny 2000 firy moa zany iny tamin'ny nanomana ny fifidianana voalohany tamin'ny repoblika fahaefatra iny tsaroko tsara satria misy mpanao gazetiny avy any amin'ny TGV tena ny ampanga mihitsy hoe zaho ny manao tetika hamonoana ny président ny CENI tamin'izany fotoana. Tsaroko tsara ny mahatonga an'izay a dia efa hatramin'izany a no efa nikianina le fandrafetana n'le CENI, le fomba fanendrena azy, izy aby ny manendry, ahoana aby ny fombafomba. Vokatra le izy a tsy indépendant zany, tsy mahaleo teny zany mihitsy, fa de vokatry ny sitrapon'ny mpanatanteraka sy zay lehibe ao amin'le androm-pitondrana efa misy ao, ny tena ady lehibe natonga ny CENI natao anefa na teto Madagasikara na amin'ny firenena sasany tao Afrika, de tena tsy laitra kisoka mihitsy le mpitondra, fa ataony saritsariny fotsiny fifidianana andrombahana fahefana. Ka raha mbola hoe le mpitondra fanjakana no manana fahefana hitondra ny fanaovana ny fifidianana, de tsisy fifidianana tena fifidianana. Zany hoe tsy repoblika zany satria tsy safidim-bahoaka, tsy teneranam-bahoaka amin'ny fifidianana. Ity le CENI mbola mikiribiby ihany. De eo fa eo tsika rehetrarehetra moa ny fikaonantom-pirenena mino fa tsy amela an'io mihitsy amin'izao. Efa tamin'ny 2023 no tanatin'ny tadidiko zay tao anatin'le ezaka mihitsy hoe hanao fanovana ny lalam-pifidianana aloha vao manao fifidianana. Efa tamin'izany a raha misy ny problème vedety de CENI momba ny fifidianana. Ka ity rangahy anankiray izy moa zao namoaka tsy hitako akory le dossier fa vavany nataony hoe misy doublon, misy doublon efa ho ray tapitrisa ao tamin'izany tamin'izy tao. Aza tao ohatr'izany monsieur le président, rehefa misy ny dossier avoa fa aza atao fotsiny hoe zany ka mahalala e. Zany daholo ny fomba nyty rehetrarehetra tamin'ny fitsarana sy ny sisy ty manko natao mampitamby olona hoe zany ka mahalala fa etsetratsetra. Anahoana misy antsovonina ampidiritsika azy aloha dia toizantsika ary. Miaraba tompoko. Salama e. Miaraba Sokola, misaotra nandray miaraba amin'ny président. Saotra n'le pary mitombonandro dia mbola mihaona indray ny famondrampony. Hevitra tasy moa tsy an'olombelona. Atakoana fijery lojan-jo fireneko dia miaina anareo, miaina vaovao mirehetrarehetra dia président zao niteny hoe nanamarina. Fa hoe ny filoana na teoloana amin'izao nana tia anao zavatra tonga tany dia niteny hoe tsy mahaletra raha tsy mivady. Fa izy niala fotsiny izy tsy mivady. Tonga indray ny enquête parlementaire tia anao be ry Andriamatoa Pety sy ohatr'izany. Fa zavatra azo amarinina aloha. Dia misy be ao. Na i président colonel arake niteny an'izany. Il y a 2 mois zay ny tondrany na 3 mois dia niteny izy. Vavao fa azo fijaliana ty. Zany hoe manana tia ampandroso daholo tsika. Ohatrany niady zany io hoe ataoko mihina mifaty ny Goliath io. Dia ty bengeny niady tamin'ny Goliath fa nitapahany lohany. Io koa misy eo aniny io. Entina mifoha fotsiny fa tapaka meniny alika, meniny biby. Fa Davida kely tonga dia hoe tsy mainteresena raha io olona mpifory io zany. Tena nampanaovana ny sakafo biby ary ohatrany tialezy izy nampanaovana le ralany. Soroko ozy izy. Ianao ozy izy niady amiko amin'ny alalan'ny abeno sy ny fitaovana sekretary fa zany niady amin'ny anaran'le pary. Zay etsotsika fa dia inotsika tsoa ihany fa inotsika. Dia ohatr'izany le olona tenantsika io. Papange zany. Paheriny fahalalany maringiny dia fantasy rehetrarehetra dia azo mafy dia tsara dia sopapange zany manino tsika miavona sopapa. Nefa manana olana. Aila avin'iza ny famonjena tsisy. Indra fa itsika kristiana zay maro an'izy tsy mifikitra zao olona zao na mpitondra na hoentina tsika kristiana andeha amin'ny herintsika nefa ny herintsika misy fetrany. Dia ny fanaovana an'izay dia tsy maintsy mifanahy. Faneho-kevitra ny azy. Faneho-kevitra ny azy fa
mitotsika eo anatin'le resaka teo mikasika ny seni fifidianana manana hatramin'ny fahaefatra amby roapolo 2020 ny volany novambra moa zany anaovana nyity le hoe andiany voalohany ao anatin'ilay fanavozana ny lisitra satria mbola hoe mandeha moa zany io de mbola iverina ny fokotany de mbola mitohatra any amin'ny taona 7 any io misy ifandraisany sa tsisy ifandraisany ary ho ampifandraisina ve sao de zany mety am'le enrôlement biométrique indrindra manko efa mataona ny resahana efa edina tapitrisa mahery zao nefa tafiditra tamin'iny resaka biométrique iny doary ho raisina ny antso miaraba tompoko allo manao ane Geraba tompoko eny tompoko salama tompoko banare genera varvai genera vani vahoaka rabe tiko ambasa momba le paleopiala de hoe ifetrerina kosa de miatra hitako hoe miatra reo zany de le tsaratsara satria isy zavatra aparanao azy vidy azy lazay ny ato any atilalivo ty menatra no miteny zany somary lahatona lizy alay fa mitadava zavatra hafahafa ary mitsivavaha za fa lesendahatra za fa ty hoe resaka porsinina beotra no ataonao resaka faresendahatra mapetako natao efa totovotsy ty Madagasikara efa paradis misy hoe atao hoe Paris ataony Paris izo de eo zany nanaovako hoe endraraha reny zany misy pourcentage ho anazy raha fahalalako anazy ty nanao an'io asy io mihitsy izy ary tiaka flyover ireo zay raha fahalalako anazy efa tokony elabe no tokony efa rany be fa misy zavatra ohatra hoe mbola misy an'le makany aposiny tsy mpanaraka kapa de zay tsy nanao tsy mbola manara-penitra io koa raha ny tena marina ohatra hoe raha fahalalako anazy de tiaka efa tokony natao fa ohatra ny fahatiatoka be eo amin'ny Madagasikara ola vera anaovana an'io ka io tsy mahafaka nambotay azy raha farany eo ataminenakeo fa le raha le tetezany mahatonga ny ambotay azy de tena no zavitra apitatafiky raha any alohana apitatafiky any zany hitako hoe mamahany ambotay azy fa na izany na zalo efa mandeha zany de lao andefa le ankoatra le atao le firongo zany makiravina amin'nao sorany anao so moa le hoe tsika misafitin'le démocratie de malalaka koa aloha ny fanehoana ny hevitra fa samy mandray an'lizy koa samy natin'le izy hoe amba misy fotony ve misy varany ve le izy sa hoe mba fiangaviana kosa aloha mba fiangaviana hoe tsika zao amin'ny fotoana tena mila manetsika ny heritsainy sy ara-nitatsainy anatrika ny tifikaonandom-pireneny ity fanovana ny repoblika no resaka tsika de mba RRM mandresaka de mba oka re azafady engavina sy fonana mihitsy aza bobobo na fiteny manapepo sy manebaka n'le zavatra ataotsika atao ezaka atao amin'ny firenena ary ndraindray ara ohatra ny tao mifangaro ozona le izy zay mba fiangaviana alohan'ny olona ampirisiana tena piasa ny ara-nitatsainy amin'izao fotoana tokony sy ny hetsy-bahoaka zao lawary antso manaraka andray miaraba tompoko salama tompoko miaraba miaraba Zobea salama tompoko nena zany mba tena tsy poany manam-panao amin'ny fotoana fazakana mihitsy hoe ny seni amin'ny tena marina koa tena hoe tena rahafaina mihitsy satria ireo milaza manana dossier reo tena manana dossier fa tsy mamoaka satria rehefa hoasorina amin'le torana ve ny olona anankiray de avoakanao dossier fa rehefa mbola tazomina ianao de tsy avoakanao lo dossier ny zavatra anankiray tena fahavoazana eto amin'ny fanjakana eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara mantsy raha mifandenia fa za olona tsy de nandalo fianarana fa manaraka ny raharaham-pirenena de hoe napetraka mihitsy hoe zarazara ho anjakao rehefa miongana amin'ny président anankiray na hoe misy président mipetraka eo raha rehetrarehetra be de misy tamin'ny mpampianatra taloha ny rehetrarehetra zao dada de lasa mpampianatra ihany koa zany de lasa ohatra nandimby azy fa amin'izao fotoana zao tsy zay no mipetraka manao maran'iny zay tena tantaraka rehefa tonga ny andro le fanaovana de zay le tena nijaly tena natositosika tary atsinjarivo vatana aby tary
tsy voarairangazoma fa le zanaka ry zalana hoe rangaty enao indray nasainy manao ny devoirany raha tsy vita an'lahy io a dia mahita raharaha ela dia zany hoe ny zanaka mimpanam-bola ihany indray lasa nahazo an'le teo tena dia tsy nahazo zay milo vaina le fotom-pisainana amin'ny mamaramila zao no mitondra antsika dia tokony ianana amin'izay koa mba hatsaharo a ty le kôta ty hoe général manana kôta efatra général manana kôta dimy colonel manana ny tistis ty dia mba foany iny fa aloha tonga dia le tena hoe tena le mianatra sy le tena miasa ny atsika sy miasa ny azakazaka sy ny pareny sy ninona any anaty izay tokony tena mba apetaka hoe aloraka mba andeha amin'ny tena tondran'ny colonel lady amizay hoe io colonel dia miranana reo nareo io efa atodo anaky be zao zany tokony foana mitsy hatramin'ny kolokolo le tarehetra mihitsy ray tokony foana iny le kôta iny a dia lasa nzanakazanaka zampoly ka olo ny lasao a dia lasa fananan-drazana izy menakafo zany a le tafika ohatra ny tafika zay le fambabona zay a nge le ataondra lamay teny vazaha hoe capture détail le zavatra ny fanjakana isatsapany a ohatra rainraisinao teo zao le miaramila dia voababony izy menakavy a dia anazy zay le capture d'état zay ary zay le tsy république atsony fa fitondrana satria na ny amin'ny fitsarana koa dia mbola olana tsy voavaha foana hatramin'izao le fifananana idiranao mpitsara satria dia tsy lavitra zany koa ny eo mba tsy le izy dia tsy ireo anankiroa reo ihany ny antso mpanaraka mbola tapaka izy mandraisantsika to ihany mifandray amin'le hoe ndray fatohan'ity resaka fikonan-doam-pireneny ity ny tanora moa zany zao no mamarina ny azy amin'ny lafiny anankiray tsy hivaty fa ao anatin'izy moa zany misy le atao tafiditra ao anatin'ny fiomakomanana angam''zany satria fa nisy fotoana tokoa nresahana nampahafantarana ary voarakitra tsoratra ary napetraka hoe nametrahana ao rafitra radalàna mihitsy zany hoe cadre légal le misy hoe comité technique